Ny fiaramentany malagasy rehetra manoloana ny voikava mahatratra ho tanterahana amin'ny asabotsy zao no antsoavy nataon'ny Premier ministre lehiben'ny gouvernemanta ny général Jean Ravelonarivo na io mahakasika ny fandalovan'ilay rivodoza farany teo na ny mahakasika ny trangana kere any amin'ny tapany atsimony nosy iny. Araka izany efa misy ny fanampina nataon'ny fitondram-panjakana andrasana kosa ireo malala-tanana raha ny fanazavana nentin'ny Premier ministre. Voikava mahatratra no atao efa nanao antso avy isika amin'ireo firenena vahiny ary ny firenena vahiny amindry zareo rehetra zany dia efa misy ny asandreo efa andavanandro any atsimo any ohatra efa nanome vola ry zareo andavanandro io misy ny fandraisandreo andraikitra 1,600,000 am'izany fa voikava mahatratra zany fa reo sasandreo nge efa nanome raha tadiditsika tsara 7,3 ny lalana tapaka teto Madagasikara tamin'ny cyclone iny nefa am'izao fotoana nohon'ireo mpamatsy vola ny Union Européenne ny Banque mondiale de efa miverina am'loniny daholo reny lalana reny kisika malagasy koa de tokony ampiseho malagasy atsika mahatsapa n'izay voina miatra ampiray tanindrazana zay ka rehefa misy zay zavatra zay zany a manao antsoavo ny malagasy rehetra tsy akanavaka ny gouvernement tariko mba hatsapany zay malagasy atsika zay ary hapiatra zay teniny ny taolo zay hoe voikava mahatratra efa misy fipetra hafa lazaiko anareo nge efa inefatra no nandefa vary sy fitaovana betsaka ny vary fotsiny zany 100 tonnes inefatra zay ary ny ny katsaka efa nisy 100 tonnes efa inefatra zay tsy vitan'zay fa tamin'ny fakomaly de mbola nandefa vola mba hanavotana an'ireo olona reo ny fanjakana amin'ny alalan'ny BNGRC any amin'ny chef de district tsirairay zay voakasiky ny ty kere aty mba hafandry zareo mamatsy ny vahoaka rehetra tsy miandry ny fitondrana foibe